atolotry ny radio vaovao masoana ho anio samy tafe. ireto avy ireo anome ainany tantara zandry no tiavin'i Jesosy Kristy ivoary asina andrianarako torvelo ny anjarakoto ny aina sakazan'i Kristy zolo ny aina rakoto arvelo veritiana raha nytasoa benja ny iraky Kristy dina Nicole nasavina tahina ny anjarakoto ny aina amaninina ho arambandao tarihana mihitsy teralisty hiaraka amintsika amin'ny fanimpona an'Andriamanitra jerengety izy amin'reto etam-bihany andeha varotra indray izy io tena marina mihitsy zany Serafina tena diditsika eo anatrehan'ny tompo mihitsy nitaona azy sady tolotsaina avy amin'ny fanahy masina izany hevitra ao izany ka izany indrindra mantsiny namantsika eto tanàna ihany dia adiditsika ny mitory filazantsara aminy ka andao mihitsy ny aloha tsona mbola lisy Serafina sy Modestina marina ho aizy izany izay zao andeha amonjy ny fivoriany Dorcas io no mbarasika latsaka le entany ai dia efa atao be loatra koa reto entanareko ao ary hitako fandeha ho aizy indry izany ndeha andapo andreto ako inona indray mba asio fotoana fitsarana ihany dra lisy tsisy sabotsy tsisy alahady tsisy andavanandro ny ianao fa dia isanandro miasa ihany ka izany ame vola eto ary ko tisy zefry efa jerety ataony dia alolo izany mba hitaditady eto ka na izany aza ny fitadiavana nga izy fitsaharany mba asio fotoana anim-pola an'Andriamanitra ihany dra lisy ndao loary apio a miaravaly tsika dia avy eo miaraka aminareo rehefa lavy daholo reto dia zaraina izany ny vola netako ny varotana ko Andriamanitra koa nge tsy manampy izay tsy manampy ny tena fa izay indray nareo izay fangaho misy an'izany tenin'Andriamanitra izany tokoa ry Modestina hoe Andriamanitra tsy ao anatin'ny baibolinay misy an'izany tsisy an'izany aloha amin'ny baibolintsika ka izay indrindra mantsy mahagaga ny olona dia mamorona tenin'Andriamanitra fotsiny nefa n'izay tena tenin'Andriamanitra tokoa tsy tradiana ndao aloha fa nareo koa lany andro miresaka eto ohatr'izay zay fa nalapetana anankiray nareo roa nareo hitako ray eto ny sampanana fiviliana makany am-piangonana f'izay andeha ho any mampamangy any am-pasterany ary dia mivavao any am-panoty oka marina tsy vitavita mora amin'izao angera lisy izany hoe mpanoty fa mifatesana ny tambon'ny ota fa mbadin'io ihany mbola oroviana reza maty izany fa aleo aloha varotako retetany reto tsy tompon'ny fotoana ngetsika raha lisy zaho mba gaga Andriamanitra ny tompon'ny fotoana sy mametra ny androm-piainantsika izay raha lisy fa mbadin'io ihany izay resadresaka izay mahazotoa nareo dia za koa ataovy mahazotoa mahazotoa ary ianao rehefa tsy araka aminaiko zavakiny ianareo mbola tsy tonga ihany ny sitraka ato tsisy vary tsisy loka tsisy ninina vakiny efa ny andro ary efa hariva be dia voandro vary zantsika ka le vary mihitsy angeny tsisy andrahony dia aiza nahitan'izany ka tsy maintsy hoe miandry aneninareo ko inona moa izany no azo atao koiza izao mbola tsy eo ay ve nareo roa efa ato mba hariva kindry izany fa taiza foana eny namonjy fivoriany Dorcas tena hariva mihitsy fa betsabetsaka koa ilay zavatra ny dinianay teo efa nandro vary ve ka ora tsisy vary tsisy loka tsisy charbon tsisy azo atao mihitsy ay tena raharaha koa izany
adiny kokoa no nametraka vola dia vo andeha an-tsena izany. Izay zango. Sanefa izany olona be. Dry fa nga kely ny gote andry taoko te fa namena 200 ny vidianana bisky. 200 kosa veke avoky azy. Koa efa mifizy izao. Dia ndana aloha izany nareo anankiroa mandeha miantsena. Za zany reraka be mihitsy ilay avy nandeha nivory tany any Dorcas. Andrasoko loha jerena atao anaty poketra ato. Vary raika poka sy tapany ve tsy ho ampy antsika 3. Dia ovy vidiana dia endasina. Zay izao ny vetivety sady mora ihany koa dia asiovy menaka, saribôka, taikely, ny afokasika mbola misy ao. Ty dia tsinjatsinja raha hoany dia tonga dia atokony rehefa avy eo fa akaina tsotsotra kely aloka. Za koa araka izany reraka be ilay mbola naka-pianatra izay vao mody. Eny aloha fa andaoky sitraka andehitsika. Teneny izany tsy hanao raharaha. Za efa trinarena nanao raharaha foana kikala sitraka tiako. Ndanareo roa mifanampy any aloha tsotsotra kely fa rehefa avy eo dia mifoy ihany nge manampy anareo Zary izao mbola mita an'ilay bac rocher ao amidiko. Ndao ara taty. Lova. Ahoana neny? Avilo aty mihinana gote. Efa arivo izao, efa amin'ny 4. Sanareo mbola tsy noana? Noana be zahay. Ndao kisitraka. Za koa ve makany? Ndao fa betsaka ilay gote ao dia ampy anareo ka. Dao ilay ivavako tsika. Za mbola nampianary mizoky anareo vavaka rehefa alohan'ny hinanana sakafo. Jesosy misaotra anao izay fa mbola menao izao gote izao indray dia tahio izany mba hitondra hery sy tanjaka fahasalamana. Dia tahio koa ireo tsy manana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tsara ve rakizy ilay izy? Tiako be. Tsara be mihitsy. Ary neny lova mahay manao gote be namboarina ve tony? Ie, namboarina fa nianatra tao amin'ny radio Vavomasoka izy Zany nahaizako nanamboatra an'itony petit four tony. Mbola misy tsara be koa ataony mbola tsy tandry. Zany ve? Manaraka dia anamboarako tsara be. Dia hitanareo. Dia teneny koa nenay mba hianatra an'itony. Tsy maninona fa tenena izy. Dia amin'izay koa manao izy any an-tranonareo dia faly be daholo nareo any. Arono efa hainareo tsara ve izao ny tsenjery sy hira fiderana tao amin'ny Krismasy? Nenahy ilay tsenjery mbola tsy haiko. Ngany indry efa hay. Efa haiko tsara nenahy. Izany ingeny nampianaran'ny nenay anamaly. Satria tsisy mampianatra. Mamanay mbola mivarotra. Ndry mampalahelo izany. Ampianary izy ry lova. Etatỳ ilay tsenjery rapitsy dia ampianariko andry. Ndraso fa eto. Ary mamanay raiky lova tsara fanabe. Fangaky nenareo masika. Tsy masika izy fa tsara fanabe fotsiny mamanareo. Ndao amin'izay anga ilala fa lany ilay gote Za ve mahazo mitondra? Tondray tsy maninona fa mbola be dia be ireo. Nanahoana ny natandray
tena tsy nandeha mihitsy le tselina androany. Za kosa aloha mba nahavaky lova e. Dia tena azo betsaka. Efa niezakezaka nitabataba mihitsy aho vao nahazo anankidimy fa ngatsy tatary. Ny ahy tena tsy izy kilina mihitsy le tsy natao androanyko. Ianao kosa angamba tsy miteny mihitsiko. Tsy miantsantsa tsotsona rehefa ohatran'ireny. Tena efa farina mihitsy ny feoko ny ogaoga teo mandra-parivo ny andro fa e. Sao dia mba niogaoga zavatra hafa ary ianao fa tsy nivarotrako. Tena anofy an'le zavatra tianyteneniny foana mihitsy ngamba raha alinako. Ary hitaka ianao nitabataba be rehefa miarina. Gaga ihany isa nomenao vola betabe izany ka ve miantsantsan'le varotra. Io indray nareo sankesapoly. Ny vola ny marangako. Vola ny zatry ny fiainanako. Fa nga misy zavatra mandeha raha tsisy ny vola. Dia mitondra nareo makaiza izao ny vola. Otry fa nga misy zava-bita eto amin'ity fiainan'ity raha tsisy vola. Indringa ngeza ohatran'io raha tsisy vola ny vidanan-kanina. Dia gaga ianao kitavindringa tonga fotsiny amin'izao. Fa savan'Andriamanitra izao e. Izay matoky an'i Jehovah no ataveziny. Mba mamaky ihany ho abolany. Ingary ny oabolan-dreny vakina raha tsy ay ho azy fotsiny e. Za zao tena mahay betsaka amin'ireny oabolan'ny tolo ireny mihitsiko. Tena tadidiko mihitsy zao le hoe ganagana mitety asa nitratra manga na ny anina tsy azo. Oabolana anaty baiboly inge izany teneniko izany e. Ay ve ny baiboly koa milaza oabolana e. Dia ahoana ozy ny filazany? Vaky mihitsy le baiboly ry dada. Rehefa manam-potoana mamaky an'izany fa zao aloha mbola valaky le asa teoko aloha akainy eto. Mbola mitady vola e. Sady mandany andro koa io variana mamaky ny angano tsena mandeha. Ny olona tsy maintsy atsotsona vao mividy entanako. Sady rehefa lahady ihany aho mila mamaky an'ireny any am-piangonana amin'iny mifantoka tsara fotsiny fa laha ny andro mamaky an'iny eo fotsiniko. Mampalahelo nareo. Miova ny fanavaozana ny saina reto fa tsy mitondra nareo makaiza nge ny vola e. Aiza kosa e, mitondra mihitsy le volako. Ndringa mandeha tongotra indrindra vao tsisy vola mandeha mivarotra. Dia gagako. Eto mba afaka mihitsy ke mba handeha tsara ny tsena rapitra. Zay mihitsy zao no tokony ataonao zay. Tana amin'izay mivavaka aloha. Aloha zay anisa izay vola eto. Ny ary ity tsisy isainako. Rery foana ki no hitako mivavaka rehefa lahady. Fa aiza-kiry mamanareo sy dadanareo? Ngaky tsy mampalahelo fa nahandro natokana hoe hivavahana raha dia mbola andehanan'jareo mivarotra ihany a. Andro any ve? Andray mampalahelo aky izany. Fa nareo ary angeky sambatra fa mivavaka daholo nareo ny rehetrano e. Zokinay koa aza mila entina mibavaka fa tato ato koa ane sahirakirane. Dia lasa ohatran'ny varim-bariana. Rehefa tsisy koa aloha ilay vola tena manahirana mihitsy e. Na rakotra rangeky indraindray ny anay mila tsy isa ao an-trano e. Kinona moa ny antony tsy andehanana dadanay sy mamanay mivavaka raha tsy tia mitady vola foana. Matahotra ako. Matahotra inona ki? Matahotra hoe ritra ny eo am-pelantanana ako. Amin'izao fotoan'izao tokoa ki tena ataon'ny vola mindrika ao anatrehany daholo mihitsy ny olona. Tena mampalahelo tokoa kia. Rehefa tsy mitandrina dia lasa Andriamanitra kely tokoa le vola. Tena mila mitondram-bavaka ireo olon-dehibe ireo mihitsy akitsika. Amin'ny lafiny anankiray tena ilaina tokoa le vola. Kanefa koa ao anatin'ireny tena mila mitandrina fa tena ampiasain'ny devoly amandriana koa nefa le izy. Eny tsy mahagaga neky fa na dia Jesosy araha ny teneniny hoe mandoly eto anatrehako dia meko anao daholo izao rehetra izao e. Loza mihitsy ho ah.
Za kirsera tena mila vola amin'izao. Vahoana indray toko ty efa nameko ilay ekolazy indray tamin'ity volany ity. Eny ekolazy iny fa le vola mba hanaovako boky akia. Tena lalina mihitsy ny koa izany. Dia ohatrina akia izany? Roa etsy eo akia ny ilaina amin'ilay izy. Orikala faneva. Sao dia mba efa tsy tokony hianatra intsony kosa ary tindrity fa mba mijanona amin'izay dia mitady asa. Aiza kia no ahitantsika an'izany? Ndraiky mba efa kely fa kizy isa fianarako dia hijanona indray. Mampimomoka fotsiny zavatra vita hatramin'izay. Tena lalina tika. Jesosy mba ampio izay marina fa dia tena sahirana amin'ity ara-politika. Aleo ngamba kiloany dia angata-bavaka mihitsiny andeha ho any Modestina dia hiara hivavaka aloha izay tolona-bavaka fa tsy misy an'izany mihitsy eto am-pelantanako izao. 2 alina izao no mba ambom-bola kelikao. Saika hoe mba hividianana akanjo sy kiraro ansitraka kely amin'ity krismasy ity ariko. Nefa n'izany tendry mila vola be indray. Aleo fa hoentina mbavaka hoentina mitompo aloha dia hita eo. Misaotra kia mampalahelo ty zoky amin'ilay tsy fisim-bola. Nefa za koa nefa tia hamita ny fianarako. Inona ary no ataoko? Sa ve hijanona tsy hianatra intsony dia hitady asa? Nefa ny fianarako efa kely sisa dia ho vita. Ampio Andriamanitra. Asa koa nanakaiza ty Modestina nanakaiza fa dia tsy tratrako tao an-tranony tao izy. Nefa mba hoe hiara hivavaka izay mirahavavy amin'ity fahasahiranana lavy ity. Efa nandalo eto amin'ny lisety ihany fa aleoloha andalo ato ka. Sao dia mba mahita hevitra koa iny sady kala ihany iny ohatry ny mahitahita tao izany. Nefa ny le vadiny indray ty no eo an-davarangana iko. Ramose Josefa! Ramose Josefa! Ahoana Ramatoa Serafina? Manahoana nareo Salama tsara izay ato Nga tsy kiala lisy. Sahirana be zao izy raha mbola hitory-teny ianaoko. Ay, Ramose koa izany. Nga dia hoe hitory-teny fa mba mandalondalo dia mivily fa misy zavatra kely saika anontaniako azy fotsiny. Ay, raha anontany ianao dia mandroso ary. Ie, saotra betsaka. Hodry. Ay, ve tikiala lisy manisa vola ato efa ohatrinona zao reo. Ay, vendry mandroso kia. Tena fahasoavana be kizao azonareo zao. Tena fahasoavana mihitsy kongako. Andeha mihitsy le tsena tamin'ity krismasy tiako. Tena mahafinaritra. Zaho nandalo kely fa misy olana kely. Fa misy iny raha vao hisambotra vola tsy misy Efa misy lalany daholo reo. Ie. Andray reto izany mba nareoko. Eny tsy dia nieritreritra ny sambotra koa aloha fa mba hitady hevitra ho aho hoe inona no atao reto mba azahoana vola misimisy kokoa fa ny anay koa ny kiala faneva amin'ity hoe mamarana fianarana ity dia mila vola be hony. Nefa ny ekolaziny sitraka kely azy efa ila tsovoloa. Efa hitako sady izany zavatra tenendry izany. Manina kindao hiaraka aminay velaro ny tsena fa braderina izao misy. Zahay mihitsy izao no tena metiko. Izany ve dia ahoana sy ahoana nefa ny atao amin'izany? Somary sabotsy lahady zao tena mandeha be mihitsy ny indrindra sabotsy lahady Izany dia zange nefa ny tsy manam-bola kana entana sady tsy manan'entany. Ao fa ampianay ndry ary ny amin'izay omena entana ndritra avy eo mifanaraka tsika. Dia
dia ahoana re izany no atao e? Tonga dia ataovandriva hoe mitady vola sa tsy mitady vola e? Mitady vola mihitsiny fa ty le izy hoe misy alahady ty zao mampisalasala. Alahady indraiko ve dia maninona fa zahay mihitsy ady amin'io lahady io ny tena mandeha ny tsena vo mafy raha lahady ny tsy varotrako. Comprendre pasteur e? Any am-piangonana nga izy amin'ny volandrian'izany eo e? Sady izao mifanararotana fa nga moa dia izy bradery foana e? Andraso ara aloha andinika kely ahy e. Asa ela loatra sao dia lozany io mba mihaka eo ariko. Sady ny atsembohan'ny tavanao ne ny nananao fa ndriva e tsy hitsemboka tsy aniny na hita vola fotsiny eo e. Mba katoavy ao na soratra masina. Izay mihitsy fa mila manapa-kevitra aingana ihany ianao a. Le zandriko koa mantsy ny teny hoe te hivaritra iaraka aminay hony ka raha mitarakiraiko ianao dia meko anazy ny toerana koa. Ka aleo mihitsy fa ahoana re izany e? Andriamanitro, tena te hanompanao mihitsy amin'ny lahady nefa ny mila vola be koa fa aleo amin'ny lahady fotsiny Andriamanitra ny tsy mivavaka. Aleo fa raikitra ary sy amin'ny lahady avy eny tsy mivavaka moa dia aninona ankoatran'ireny olona mba tsy afaka rehetrarehetra ireny. Te gaga kizako. Aleo ary sady Andriamanitra kiny comprendre Andriamanitra ngeba mindra fo e. Eny fa dia ao ary fa dia alaminao zany izay entana fa dia hivarotra hanampy anareo amin'ny zoma sabotsy lahady. Ndao ary ko izay fa lasa aloha fa misaotra betsaka amin'ny fanampiana e. Eny kia. Eny ary. Daholo hoe toetana be dia be reto e. Entano varotandreoko. Sasany any Serafina e. Serafina koa matsony ary varotra aminay any dia nampitomboina kely letany. Madame Serafina am-piangonana Dorcas. Eno a? Fizandray e. Otry alahadin'ny Dorcas angeriny iny amin'ny lahady e. Olona mivavaka foana iny. Dia maninona nefa izany e? Mba mivarotra koa ndraindraiko. Nareo ary tia taoma ho any am-piangonana indray ve no mitaona ny olona tsy hivavaka? Volana ekiny atao amin'io e. Fa ngandry hita vola midimiditra fotsiny amin'izao. Sady izy ny taraina tsy ampy vola teto dia mba fanampianay ary izany ko. Izay ary izany manao asa soko. Iza indray nisy ohatr'izany. Ampian'Andriamanitra mihitsy izay amin'izany vao mahita iny asanay. Reto a, mba mieritrereta ihany. Enin'andro ange efa nomen'Andriamanitra ho anareo hiasany dia iny andro alahady indray ao anatin'ny herinandro ive dia tsy mba fonareo azy. Ka Andriamanitra koa ny ataon'ny lahady mihitsy le tsena mandeha. Tsy azoko mihitsy. Izany no efa kampanahy dadasineny a. Ka izay kosa ny kidimy amby folo isan'andro efa mivavaka foana alohan'ny hinam-bary fa ndry kosa ve efa izay ary efa eny be tabe mihitsy amin'izany. Sady izay ny mivavaka ihany rehefa le maraina iny izay mba mandefa hery evangelika ihany izay vao mivavaka. Ka tsy izany ange le izy efa ny fiainana mihitsy mila miaraka amin'Andriamanitra fa tsy hoe isaky ny sakafo sy ny angataka zavatra izay vao hivavaka e. Ndriko ty tao zaza voaray ranorana io ko be moral oatra. Ka izay nareo mila mandihy tena fa izandray ary ve ny ampianatra anareo an'izany. Ka tsy nakanina ary ve? Mbola tsy hitandrila hoe mitady vola dia be vavy eo ndry fa maviny io e. Teraha hita e. Hitandry tsara izany hoe mamielona izany. Tena modestine ty. Aleo aloha iviliako ato fa tsy maintsy anontany zao izy hoe taiza tamin'ny lahady. Inona ny tafavily eo fa efa hitany. Jereto izy mitsikitsiky ery. Manahoana raha matoa Serafina? Manahoana e? Salama tsara fa misaotra. Vaovao?
Nga dia misy vaovao firy ambara fa tsy dia ren'ilay taloha reny ihany. Arona ary ianao tao tsy tazako tamin'ny lahady nefa mba voka dehibe atsika io. Ka naninona moa izany dia izy teo hoe sofa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Tsy izany aneo fa ny anaika alafa neva nila vola be. Vola be atao inona? Ka mamarana an'ilay fianarana izy izao dia mila roa hetsy be izao. Nefa hitanao ihany fa aiza no ahitako an'izany raha matoty. Ny ekôla azy ny sitraka kely azy efa manahirana dia nefa hoe ilainy amin'ny herinandro n'ilay izy dia very hevitra eo izay roa vavy inona izany ny atao. Hijanona vendry tsy hianatra nefa mamarana ny fianarana dia maty momoka fotsiny izany izay natao hatr'izay. Dia hoe alolo izany miezaka kely mitady an'io roa hetsy io dia izay ny lalana ny tondrany tompo e. Dia adenonareo hoe Andriamanitra. Nefa nge Andriamanitra rehefa manompo anazy tsika dia izy mandray an-tanana fiainantsika. So tsy tadidinao ilay tenin'Andriamanitra iny? Eny e, ka izay ny lazaiko anao hoe izay ny lalana ny tondrany tompo aho satria efa mivavaka mihitsy aho nandritry ny alina. Vavaka tao foana any, vavaka tao foana. Maraina ny andro vao tonga saina hoe inona moa Jesosy ilay niteneniko farany teo. Dia lasa hoe andeha ho aty aminao mihitsy ange hifampizarana izany olona izany araka ilay teny tompo hoe fampitondra izay mavesatra. Dia nefa ianao tsy tratrako tato. Dia mbola manontany tompo ihany aiza izany Jesosy ny lalako. Fanena amin'ny ralisa dia nampandrosoany hatrany dia nizaraiko taminy teo ilay problema kely dia izy mivady ny nataon'ny tompo lalana. Nanome entam-barotra ry zareo amidy amin'ity hoe braderie fa tonga ny krismasy, sabotsy, zoma, lahady. Fa tonga kosa aloha dia nahazo 3 hetsy ary modestina tamin'izay 3 andro izay vita ny fanaovam-boky ny kalafaneva. Mbola misy 2 hetsy izao ao an-trano ao iomanana amin'ny krismasy. Tena diso hevitra ianao izany ve dia avy amin'ny tompo? Fa nahoana kosa ka? Tenin'Andriamanitra nge milaza hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka amin'ny fanaony sasany. Ka tsy fidiny ihany ery modestina ho ahy e. Sady fantatr'Andriamanitra tsara nge ny fa napoka amin'ny fanimpona azy. Na zaza mba tena te hivavaka mihitsy ny fa noho ny tsy fananako nge ny nanajanonako kely an'iny e. Sady tamin'ny lahady ihany fa hitoy indray aho izao amin'ny fanimpona rehefa lahady isaka lahady izao. Tamin'ny lahady fotsiny ane e. Ianareo izay efa mijoro tsara mila mitandrina hoy ny tompo fa sao dia lava. Eny ndre marina izany fa dia aleo ngamba aloha tsika isanao isaraketo amin'ny lahady ireny fotoana e. Dia fataokany ilay anjara ndraikitra efa nifampiresantsika iny aza matahotra ianao fa tonga amin'ny lahady izao. Dia manantena fahatongavanao zaniko. Eny ndre tena tsemboka hatramin'ny oriko marina fa tsy hitako izay lazaina tamin'ny modestina. Iny mihitsy nefa napana aho hoe inona izao no lazaiko raha manontany ny olona hoe taiza tamin'ny lahady. Dia izay fa voalaza izay e. Aleoloha andeha hody amin'izay fa kala sitraka kely kosa eo efa noana. Sitrako ndao amin'izay ianatra sekola lahady. Amin'ny valina angetsika miditra e. Neny andao amin'izay andeha. Hoatray nga neny tsy andeha. Ay tokoa moa lahady androaniko. Asay voandrasan'ny namandriky Kalalova mba andraso loha sitraka fa vao ampekanjona. Avilondry mekanjo ary soloany akanjo dia ndana mianatra sekola lahady. Nga neny tsy andeha. Nareo sy taty faneva aloha miaraka fa za androany mbola sahirakirana kely. Neny ary tamin'ny lahady sy mivavaka vao mbola zao ihany sy mivavaka.
ka mbola sahirana be kiny eny a. Dia raha misy manontany andria any am-piangonana any hoe aizy mamanareo dia mbola sahirana be izy hoe izay ihany teny andria. Sahirana amin'inona nefineny? Sahirana amin'ny famelomana andria ako. Zange zao tena te andeha vavaka mihitsy. Misy anjara ndraikitra efa nakeko tamin'ny mamandry lova mihitsy areo fa tena tsy afaka mihitsy ny alohandroany. Zay mianara tsara ndry sekola lahady endry tsara ny ampiangonana any dia tady dio izay tenin'Andriamanitra ianaranareo dia ampianarindrian'ny enitra rivo any lova io kifa efa vita izy dia efa misy rakitra iny amin'iny tsy vity vidananareo roa mofo any ny rakitra menan Jesosy. Eny tompoko. Zay dia endry tsara daholy aleo aloha aprisihana mihitsy ka lasitraka kely hivavaka fa manjary lasa izay menakaviny tsy mivavaka eto. Angakio mamanareo tsy andeha hivavaka? Mbola sahirana kiony izy nefa ozy izy ny teny mamanay hoe tokony manompo n'Andriamanitra foana isan-kalahady. Zakoara ny teny anazy an'izany teo fa ozy izy hoe misy zavatra manahirana anazy ony dia rahariva ny tantaraina aminazy izay tenin'Andriamanitra ny anarantsika. Dia tantarao tsara izay koa tsy sahirana be sangamba mampatonga mamanay tsy afaka foana. Fa sahirana be maninona kinareo? Ka amin'ilay nitady vola Dorcas ato i Madame Modestine fotry ary ohatran'ny vitsivitsy ingenareo zany androany vitsivitsy fa betsaka mbola sahirana le olona milaza sahirana foana. Zavatra hitako tokoa aloha be dia be ny olona ny varimbarina indrindra taorianan'izay confinement zay kanefa na izany aza mila taiterina ihany reny ondry reny Madame Présidente ary elaela hoa tsy tazako niaraka taminao Madame Sérafine. Izy iny zao tena hitako hoe efa mba nitaona azy ihany teo aloha teo fa ohatrany tsy tafaverina mihitsy izy fa makay zahoany zao milaza mahita zavatra tenenina foana izy rehefa tenenina milaza zao karazana fahasahiranana rehetrarehetra zao fa tsy hoe lasa nandeha findra fiangonana akory na takizany. Izay aloha tsy fantatro fa izy indray aloha tsy lasa mifindra fiangonana fa le fitsadiavam-bola mihitsy mbola mamatotra anazy dia lazainy fe mandeha be ny tsena rehefa lahady dia tsy fohy mihitsy le tsena rehefa lahady. Zany enjana indray zany sady mampalahelo iny aleo fa dia hiezaka ihany angamba ny anantsona anazy raha izany. Tena mety mihitsy n'izany. Izy koa moa le miady rery raha antsika malala fa efa tsy hotsony ny vadina sady le zandry ny vavy iny koa mipetraka ao amin'ny zareo dia izy miantoka amin'ny fianarany iny zandry ny vavy iny sady le trano ipetrahany zareo koa nitao mbola ho fainy koa sady lafilafy mihitsy ny amin'ny fany anazy. Zany mila mifampitondram-bavaka isika zava-dehibe koa tena mila mifanampinareo amin'ny vehivavy Dorcas eo izay mihitsy ngeny tena asan'ny Dorcas raha matofoloha mampianatra asa tanana mitarika ny olona amin'izay zavatra tokony ho atao sy ny sisa. Mety mihitsy zany. Dia aleo fa hijiry fotoana kely dia amangy. Tena misaotra betsaka mihitsy pasterany amin'izany
Fandavatenanao lehibe izany hoe hamangy izany fa dia apetraka amin'ny tompo ny fotoana rehetra. Ny tompo andamina. Izay fa dia mahireza madame présidente fa ohatra somary mbola andeha hamangy kely mantsy ny brom-piangonana rehefa avy eo. Sendra nahita nareo mivory ata dia mivily. Misaotra betsaka tompoko. Kile bokindry dia misaotra ny tompoka fa efa nahita vola nanaovana azy ihany efa eo andalam-pamaranana. Tsara koa zaniko dia nitady asa izany ry sa nanahoana ihany? Ohatry ny hoe tany aminareo tany arangaiky izy zokinay no nahita. Ie izay vao tsaroko tokoa hoe nisy entana be izay tao aminay dia hoe omena zokinareo. Ka izay indrindra vola kity hita ihany fa tia zokinay dia lasa tsy mivavaka intsony. Isan-kalady dia mandeha mivarotra foana adiminy hatramin'ny asa fampony. Eny izay koa reo an-trano efa zara raha misy fotoana iresahana sisa. Ka izay mihitsy n'ilay olana dia ahoana kinakiny tokony ataontsika amin'izany? Tena dada sy neny mihitsy ange izany nahatonga ny zokinareo nihemitra ohatran'izao e. Ka izy koa ne tsy miambiny, tsy miorina tsara dia lasa variana amin'ny fitadiavam-bola. Zaho koa raha ngaiky mieritreritra hoe no izaho ihany koa izany nahatonga an'izany satria nitady vola amidy boky aho dia izay no antony mahatonga azy ny varotra lahady. Aza manamely tena amin'izany ry fa mila apetraka ho aty saintsika kristiana foana ange hoe na mitady vola dia tokony tsy atao sakan'izany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra e. Izany tokoa kia mila mifampivavaka ihany koa fa tsy misy tsy an'Andriamanitra atao e. Faneva inona tokoa izay ny vaovao tany am-piangonana tany izay ely izay e? Vaovao tany aloha niengo teo izay dia hoe ho avy eo ny pastera. Kiana ratsy ty ho avy ninona ty? Novanginy Serafima sy Dekona marobe. Mangina aloha kialy tena marina ve izany? Hadray marina zango. Dre kiakio roviana hono rehefa avy eo mety vita sakafo atoandrano angamba zareo ny tonga eo efa nampimanandrimarina izy hoe ho avy eo izy fa endraso eo. Zay mihitsy ny ale tsy laitrako ka reny ene zao raha tonga eo tsy maintsy anontany foana hoe taiza maninona ny tsy mivavaka dia lazaindreo marinako ka ninona tenendrio dia miteny foana izy hoe tokony hivavaka rehefa lahadiko tsy tsapan'le olona mihitsy le tsy fananako vola. Eny eo kile tsy fananana fa ny ten'Andriamanitra koa ngeky manambara hoe ka tsy aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra koa tsy efa fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana na ve nataoko hatramin'izay nefa mbola misedra ny tsy fananam-bola ihany na zaho koa raha nerika alafa nefa tena mahatsapa mihitsy hoe milatsaka be mihitsy aho izany fiainam-panahiko izany tsy mandeha amin'izay lonina etsy an-danina izay nefa ny ohatry ny mba milamindamitsika amin'ilay resa-bola dia tsy hitako ihany sanganehana eo anelan'elan'izy rotota hivavaka ve dia tsy manam-bola sa aloha ihany manam-bola dia tsy mivavaka. Mahatsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra le lananangona be dehibe aky amin'izany. Ahoana moa ilay tantara tamin'iny raha tadidindry?
le nisy hoe ry adala tadidika mihitsy le nandrony pastera taty amintsika taty ry adala ho aniza izay maninona moa ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra noharianao ay tokoa moa izay le iziko ka tsika anie izao mbola tsy tonga ao amin'le hoe manangona sy miary fa izay hohanina anio izao ny tadiavana anio izany ny eny mampatonga na nivarotra tamin'ny lahady satria rehefa tsy mivarotra indri lahady dia tsisy hohanina latsinainy eny fa misaotra ny tompo aloha hoe mbola meny fanahy masindry mampampatsara ndry nampandiny tena ndry fanahy masina tokoa moa izany izao dia ohatra ny tsaroky ihany le fampianarana ka hoe mikesaka ery amin'ny sisisy ny foko ery izy fa tsy manjaka tanteraka hoe tena lalina izany aleo aloha mitan'le zavatra taokatsika raha tena ho avy eo tokoa ry zareo mantsy ny manjary mikorotana be le trano ao ambadika ao ao fampiko ndre avy ary efa voatonga mihitsy aho io zaoko to beta be nisy ny zavatra nalainao zany aiza daoly ny asianan'ireo sady nakapoketry ianao nakakiraro ianao nalainao daholo ny rehetrako aiza ny asianan'ireo ka nampidomboko mihitsy ny le entana nalaina fa tena nandeha be le tsenantsika tato atoko ka nitoerana asiana azy ny tsite hito foana izay anaovana an'ireo aleo izany tonga dia sonao Serafinina raha izaniko sady efa betsaka ihany izay azo niny saiko izay mihitsy ny eo ahy ratsy nanao ny ratsy fa efa ny be izay natao tamin'izaiko ka izay efa nahazo azy kely kosa izy izay fa aloha esorina mihitsy dia mba mitaditady amin'izay kosa izy aiza hoe dia hiketritra eto amintsika eto foana dia ahoana izany aleo angamba tonga dia velarina avy hatrany ny entana amin'izay tsy mahita plasy tsony ny tonga eo dia amin'izay izy tonga dia mandeha mitady ho azy ary aingana ataovy ny abiakangana mihitsy hoe atao etsy ataovy lamina ihany aloha na izany lafa izay azona volany hita izao atao hoe tsy ny tena mety amin'ny hitoko volany dia davinako aty rehefa kibaly le aty madama aty ramse amitona mody hoan'ny madama raha ialina daholo ny pataloha raha ialina daholo ny pataloha sady vo mivakiny ny lohany entana mbola reo daholo ao ramse ao mijerijery evy zay tsy manontany ihany tsy mitondra mody io zao misy roby madama mety be aminao mihitsy natao anao mihitsy ngamby io ko sady mbola lohany mihitsy reo ay efa nisafidiana mihitsy ny mora dia mora ny eto aminay tena tsy mahita ohatry ny tsononareo any ampivarotra fanko mety be aminao iny mety be aminao iny madama tia kiraro miaraka amin'iny io hitanao afaka mamandrana pointuranao mihitsy afaka manangana vi andramo avy andrama za misalasala mihitsy manahoanareo manahoana io madama io mety aminao tsara mihitsy inona ataony zokizay efa tsy nandalo teo noditondra nody mihitsy tena mety io ka mety amin'ny zoko mihitsy zao anjo ary fa lobaka lasa amin'ny tsara mihitsy raha ialina daholo raha ialina daholo ny eto ety any misy an'izany marina tsy tena lasa nasindreto entana daholo eto an-tranotorako lisy avy aty manandrana lisy eo aiza moa izany izao ny plasiko fa ohatra ny lasa feno entanareo daholo eny izany tsara hoe mijery plasy hafa amin'izay nefa efa tsy atonina tsony eto aminay ny ambadibadika any tsy Serafinina mbola misy eto efa tezay tena tokony mba ny fampiresahana kosa reto izany misy olo vidy etany aloha ay inona ianao zay madama inona ianao zay dia ahoana re zany lisy le takoneky lisy jereva ao anaty kitapo tokony isy ihany eo
le etako neke mbola be deabe ko raha tsy ho amidy ireo tsy tsatoka fotsiny ao ve ao re mba miangavy aloha na dia androany fotsiny aza sady androany nge lahady za zo efa nanapaka tsy nivavaka ndriko efa atoandro be vao tongako zay koa efa natonga hitana dia tsy hitana intsony aza nanasiana an'ireto raha hoe sorona eto indray dana mitaditady any aloha mba manontany any ny anjariment aso dia mba misy any dray le retsy marina lisy a tolo zanareo miresaka io fotsiny le raha matoa zao efa ela be nantany lo zanareo manoky resaka io fotsiny eky efa miandro fotsiny le olona ka atahoana ho ty Sérafine ity ampy kosa zay fa nampihina ianareo ry Sérafine fa mba mivera tena amin'izay mba ndana amin'izay mba mitady any fa efa be zay vitanay izay eny marina aloha fa nanampy tokoa nareo kanefa na zany aza tokony mba nresaka ihanyko fa inona koa ny tetavinao fa tsy efa afa-po amin'izay nomenaina izay ve ianao ty raha matotiako ohatra n'inona ary azafady aloha ianao fa mandrebrebe ny tsenanay fa le etanao mila kisaka kely amin'izay dia misakisana koa ianao azafady fa jere misy olona tokony hijeretana sao ireo bahananao eo fotsiny inona re ty Andriamanitra zay ke Sérafine fa aleo aloha izay varotra zay manahirana amin'itony olo itony izy efa pihina indray mbola dia mody azany loko sady tsy any atsy any tsy any ary sady tsy mivavaka any tsy mivarotra dia ataoko aiza zany zao reto entana tsy lafiko reto izany amin'ny toerana amin'izao dray rerendriamanitra ndeha ody mihitsy aloka maharary hatramin'ny lohako zazo efa nieritreritra hoe mba misy efatranona indray entina mody androany kinona ny teo na tsy narara zany ndraiky narary mihitsy fa tsy rara be fa naninona ke tsy namendry lisy toerana tsony ahy tondra entana be deabe ry zareo dia mifenony daholo le toerana rehetrarehetra zany raha tsy nangasy azy fotsiny misaotra n'Andriamanitra kiala ratsy ty misaotra n'Andriamanitra ahoana zany androany maty andro fotsiny sady tsy mivavaka ny tsy mivarotra ka ozy ny ten'Andriamanitra hoe misaora ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ko sady fitaman'Andriamanitra ndry verina miasa fampona amin'izay ka izay ahampy izay asakina dia izay tokoa varesa hoe ahoana za tokoa aloha izay efa tena zatra amin'ity mivarotra andro lahady ity ary dia tena mahagaga ngeky fa dia lahady ny tsena tena mandeha ka avy sasaka mihitsy ny tombom-barotra azo ka izay le fakapanako dia tsy hitako tsony eky fa dia apetraka amin'ny tompo eny apetraka amin'ny tompo fa ndry mihitsy koa ny mila mivonona mandrakariva hanompo azy mila miezaka ihany koa fa tsy vitany hoe apetraka amin'ny tompo fotsiny eny tena leo mihitsy ahy tokam-bavaka aloha androany fa tena tsy milamina mihitsy izany ara-panahiko izany ka tena izay ngamba no anton'ity androandroany ity hoe mila mitokana mihitsy ao ny varinareo roa fa za tena tsy mahatelina mihitsy ka alao aloha hida ato anatin'ny efitraniko ato dia alao aloha hiresaka izay sy ny tompo androany tsara izany fa ilozako ary ndry aloha za koa hitondram-bavaka ndry atsy ambadikatsy efa vonindreto ny akanjoko fa aleo aloha anaitra ny sitraka kely fa mbola anatra sekola lahady iny sitraka
foaza fa lahady nge androany foaza ho a angalova kely tsy antso andry eo Jaiko izy na antso na diantso ary mifoaza ho andry gandry tsy hiaraka amineny hivavaka indray vavaka nganena hivavaka amin'izay kineny fa tena be izay fotoana tsy nandehanana ny vavaka izay hiaraka amin'izay tsika telo mianaka androany efa be fa hivavaka neny fa gandry faly raha mivavaka neny sady ny akizany miaraka amin'ny dada sy neniny daholo dia malainy mihitsy ny rehefa tsy mivavaka neny ao ary fa ndeha hivavaka amin'izay neny manomboka izao dia mifoaza fa efa ao ny vary sosoa andry atody ny laoka ao tindry be io za aloha andeha sasa dia rehefa avy misakafo indry dia tonga dia miomana misotra neny ary nga hita ty fanefa tsy niteriny neny ga iny mila foaziny efa olon-dehibe iny efa mahay mifo azy ao izy ary efa miomana koa nge Tati fanevo ahoana-ky hivavaka hono nenay zany dia efa niomana izy zany efa lasany sasy izy dia ainganarindry miomana fa hiaraka andeha zany tsika tena misaotra ny tompo aky fa mamaly vavaka aky Jesosy ohatrany hitako zokinareo efa mivavaka tena misaotra n'Andriamanitra aky tsara kosa aky izy zany fa Andriamanitra aky manana fomba ny amerinana ny olona tsirairay avy hitandry tamin'iny izy ilay nandeha mivarotra dia tsy nahazo toerana tany ohatra nireny akoho voakapoko ireny tonga tao an-trano avy aty am-piangonana izy matory soamatsara eo ambony fandriana zany eritreretra anazy narary aika izay olana be izay nahatonga nazy sy tafihetsika teo dia iny izy dia nitotika tamin'ny tompo ndry tsara ery aky izany tafaverina ihany aky zokinareo raha izany dia tena misaotra n'Andriamanitra aky dia misaotra ihany koa tamin'ny fitondranam-bavaka samy tafakiny antsika fa nenay dadanay sy mamanay tafalatsaka amin'ny fitiavam-bola dia nindry tafaverina amin'Andriamanitra eny samiky maharitra mivavaka n'Andriamanitra aky mikasika amin'ny fonondreny sady tsy takatry ny saintsika koa nge fomba amerinan'Andriamanitra ny olona kiray eo aminy mijarantsika mivavaka ho azy dia mananaky fanantenana fa nareo koa aloha izao efa tafabe mihitsy ny amin'ny vola ndry izao mieritreritra hoe tafa amin'ny vola fa tafalatsaka amin'ny fahotany samy tafa daholo tokoa aky izany fa aleoko aky tafaray amin'ny tompo toy izay tafaray amin'ny vola dia aveo very enjana koa aky fa samy manana ny tafaniko vavy Serafina marina manahoana ary se Modestina tonga soa indray ianao saorana n'Andriamanitra tena sarian'ny tompo tamin'ny mahazaka ny fitiavany dia tafaverina soamatsara fa zange izao raha vavy menamenatra be ny any hiverina ato am-piangonana fa ahoany ko za daholo ny jeren'ny olona hoe le raha matoty adry izay mivarotra ihany isan-kalahady izao izy ty niverina indray marina tsy ozy ny olona hoe tsy nahandeha intsony nga mivarotra ko ny sasany ngamba ny meritreritra hoe tafa
tafa dia miverina amin'Andriamanitra. Fa ianao kosa aloha tafy. Tafa ahoana koa raha matoa Modestina? Tafaverina amin'ny tompoko. Ay ve e, tafa ihany ahy e. Natolotry ny radio vaovao masoanao teo. Tafitsika. Tafa ihany. Tafa? Reheto avy ireo nanome aina ny tantara. Zandry no tiavin'i Jesosy Kristy voary asina. Andriana Rakotoarivelo. Ny anjarakotony aina. Sakazan'i Kristy zolo ny aina Rakotoarivelo. Vertina raha nytasoabenja. Ny iraky Kristy Dina Nicole. Nosovina tahiny. Ny anjarakotony aina.